Amin'izay tontolo politika azy hatrany dia nanolotra tolo-dalàna mikasika ny fantsina ny lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana 420 tsipika aotra roapolo ny solombavam-bahoaka Analamanga Jaosera Irene teboka 5 lehibe no hitondrany ity solombavam-bahoaka ity fantsina ao anatin'io lalàna io. Taken'ny solombavam-bahoaka Analalava Jaosera Irene ny fidianana mivantana ny mpitarika ny faritra sy ny faritany eo ihany koa ny anovana ny fiantsona ny olom-bofidy mitarika ny faritra sy ny faritany. Zavatra novana amin'izany dia misimisy ihany satria raha tsy laza fotsiny ny terme no ampiasaina amin'ny maha-mpanao lalàna ny tenanay dia tsy mety aminay raha hijery fotsiny ny terme izay ataontsika hoe tsy approprié zay tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Ohatra fotsiny hoe olom-bofidy ny lehibe ny faritra zany région lohany amin'ny mitondra région zany olom-bofidy izy dia tsy tokony atao chef, olom-boatendry no atao hoe chef. Zay zany ohatra fotsiny zay mahatonga anay nanova namorona natao hoe gouverneur ny mpitarika ny faritra zany. Ny mpitarika ny province ihany koa olom-bofidy izy dia tsy natao hoe chef de province fa coordonnateur. Dia misy koa fanovana natao anatin'izy iny dia ny fifidianana mikasika ny fifidianana ny lehibe ny faritra ataontsika hoe fifidianana zany gouverneur zany dia nampiarina natao tena mibaribary ny maha-démocratie azy. Barbare démocratie natao élection universelle directe. Soskevitra entin'ny député Jaosera Irene ao anatin'ny tolo-dalàna entiny ny anafoanana ny fanendrena lehiben'ny délégation manokana na ny PDS mandimby ny olom-bofidy eny amin'ny commune faritra ary faritany. Raha ohatra ka misy olana ny mpitarika, misy olana ny olona voafidy dia ny lefiny manana lefitra roa izy, reo no manao direction collégiale. Nitondrany député Analalava Jaosera Irene fantsina ihany koa ny momba ny fifidianana mpanolontsaina ao anivon'ny faritany sy ny faritra eo ihany koa ny mikasika ny fizarana ny vola miditra amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana faritany sy ny faritra ny commune ary ho azy dia tokony tsy hitsabaka amin'ny fitantanana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana nisy olo-tena-mpanjakana toy ny préfet sy ny lehiben'ny district fa hijanona amin'ny fanaramaso amin'ny fanaran-dalàna.